Fiadanana ao aminao, fiadanana ao an-dapanao. Ompitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray tsika sy Jesosy Kristy zanan'ilay tokana ny tompontsika. Falindray miarabanao manana fiadanana tompo anapaka amin'ny tokantrano misy anao, na aiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao, na iza ianao na iza. Dia tsara ho fahatsia anao Andriamanitra ary te hiara-dalana aminao izy, te hiara-hiasa aminao izy ary manakambara aminao isan'andro izy amin'ny alalan'ny teniny. Dia indray antsika hihaino teny tompo, andray hafatra avy amin'ny tompo, andray fampahirizana avy amin'ny tompo amin'ny alalan'ny teniny dia ny soratra masina izany. Melohan'izany dia ndetsika hiara hivavaka. Jesosy malalo misaotra anao izay mijery anao mankalaza ny anaranao fa mbola namindranao fokany izany vela trahampamonjena amin'ity androany ity. Saotra anao koa satria tsy noho ny herinay na noho ny tanjaka ivelively, na noho ny fikarakarana ny vatanay, na noho ny fikolokoloanay ny tenanay, no nahazahoanay fofonaina mahavelona tamin'ity androany ity, fa tena ny famindram-ponao ary tena mbola fitiavanao miredaredy izany satria mbola tsy fonao very izahay. Fa ny fahavelomanay tokoa dia tena mbola famindram-po ary fahasoavana lehibe dia lehibe tsy azo odiana na atakalo vola fa tena avy aminao vokatry ny fitiavanao anay. Jesosy, mora malemy izay indraindray mora mania ka izany indrindra no ilainay anao, ho kapiteny tsambonay, hiara-dalana aminay, hanolotsainanay mandrakariva ary azona anay satria sarotra dia sarotra tokoa ny toerana misy anay amin'izao fotoana izao ary mafy ny adetranay Jesosy, nefa ianao nefa ny teny fa ombanay mandrakariva ianao ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao ka dia miankina tanteraka aminao izay Jesosy malala, mahatoky tanteraka aminao izay. Tsy manana nizaniza ho antsony izay na ho tedavana, tsy manana nizaniza hampahery izay Jesosy fa ianao irery ihany no mpampahery anay ka izany indrindra no itenenanay hoe mitseneny ianao tahaka ny fombanao indray amin'ity androany ity dia hampahery azy indray izay. Ianao no mandinika ny fo sy ny vo malala ny any anatin'ny tsirairay aby tsy miloaka any Jesosy, fa ianao indrindra miteraka ny fombanao, manitsy araka ny fombanao Jesosy malalo, fa namasinao mesa mahery ianao amin'izao ankehitriny izao. Sakafo ny lelako tsy hanambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany, manaiky ho disponible tanteraka fa namasina esanao ka mesa mahery ianao ka izay rehetra tsy namboleny tananao na tsy tiana ho lazain'ny vavako dia ianao ka handravana izany, analana izany tsy anankely, tsy anapahefana. Jesosy, mitseneny ianao fa voninkiana izay ampianatrao amin'ny anarantsonao iray mahavonjy Jesosy Kristy, ilay tompon'ny teny, tompon'ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, ilay zanak'Andriamanitra velona no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay hoentintsika amin'ny fampahery amin'ity androany ity dia arak'izay voasoratra amin'ny Matthieu 10:10 dia raisitsika amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Matthieu 10:10 raisitsika amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30 izay mivaky izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana ao fa sabatra, fa tonga aho ampifandrafy olona amin'ny rainy ary ny zanaka vavy amin'ny reniny ary ny vinanto vavy amin'ny rafozam-baviny ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony. Izay tsiray na reny mihoatra noho ny fitiavana ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no amery azy, ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia azo azy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana fa ny tenao no fahamarinana. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany indray ry havana malala, raha nada malala ao amin'ny tompo ary raha malala ao amin'ny tompo mety tsika amin'ny fampahery. Saroa fa manakambara amintsika foana ny tompo ary arakaraka ny etaetantsika, arakaraka le faniritsika tena tia fantatra ny sitrapon'Andriamanitra indrindra no tena irotsahany hatrehatra, indrindra iasan'ny fanamasina mba ahafahantsika mahatakatra an'izay afatra tiany tompo ambara amintsika. Satria ny Baiboly tokoa dia tsy toy ny boky rehetrarehetra hoe vakiana vita page voalohany, faharoa, fahatelo dia vita, fa tena hoe arakaraka ny amakinao ny tenin'Andriamanitra ny tombon'ny hery vao ao anatinao, tombon'ny fahalalana, isokafan'ny masom-panahinao, andrenisanao mibitsika ny fanamasina ka hatonga anao mihitsy hoe tena atanteraka ilay voasoratra hoe zay misy ten'Andriamanitra any amin'ny
any amin'ny jaonany hoe ho fantatrareo marina izy dia marina nafaka anareo tsy ho andevo. Ny tenin'Andriamanitra ihany nefa nafahantsika mahafantatra an'izay fahamarinana izay. Karakaraky ny andiniantsika sy makafaka antsika ny tenin'Andriamanitra no tena halalantsika ny tena sitrapon'Andriamanitra marina. Raha mamaky an'ity tenin'Andriamanitra ity tsika dia ohatran'ny hoe misy contradiction izany ilay izy. Satria ny olona mieritreritra fa ny olona miara-dalana amin'ny Jesosy, ny olona miara-dalana amin'Andriamanitra dia olona manam-piadanana be. Tena hoe hatramin'ny fotoana nanompoka an'Andriamanitra dia tena lasa feno fiadanana ny fiainako sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Any ilay olona karaha miditra manompo an'Andriamanitra ka mandalo ady mafy dia izy mba hafahafa mba mandainga ilay olona. Lazainy fa hoe hatramin'ny vavahany dia niova ny fiainany nefa hatramin'ny vavahako izao no tena napotika ny fiainako. Ya. Indraindray tokoa tsika dia arahantsika ara-baky teny izay na hoe ilay interprétation entintsika manazava amin'ny olona koa indraindray no tsy takatry ny olona. Fa rehefa manazava tsika dia mila hazavaintsika tsara amin'ny olona hoe manao ahoana izany miaraka amin'ny Jesosy izany. Miaraka amin'ny Jesosy tsy hoe lasa tonga dia nankarena be ianao raha mahanitra. Fa zavatra invisible foana ny zavatra miova eo amin'ny fiainanao. Satria raisitsika ohatra fotsiny olona kolérika be ianao taloha, tena olona mora tezitra, tena tsy kianina tsy atao ninina. Nefa hatramin'ny nandrosoan'i Jesosy teo amin'ny fiainanao mahay mandefitra ianao, mahay manindry fo ianao. Izany zavatra izany tsy voatery hoe ho takatry ny olona eny ivelany izany fa ny fijeren'ny olona ianao ihany. Paoly, Saoly, nanova anarany Saoly miova Paoly, fa raha jerevantsika fizikement izany hoe ilay endriny dia tsisy fiovana fa hoe i Paoly ihany iny i Saoly io i Saoly ihany no Paoly. Fa kosa ilay vokatry ny fanahy anatiny avy any no nahafantarana fa tena olom-baovao izy. Ilay izy tsy resy lahatra taloha nanjary resy lahatra. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany. Satria raha mamaky tokoa ny tenin'Andriamanitra dia miteny Jesosy hoe ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo izao. Tsy eto amin'izao tontolo izao ny fanjakany. Tsy hoe ny fandraisanao amin'ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ary mpanapaka amin'ny fiainanao kory dia midika fa hoe tapitra tsy ny adetrehanao. Tapitra tsy ny olana rehetrarehetra misy eo amin'ny fiainanao. Tena manam-piadanana be ianao, vola mitobaka ohatry ny rano, ny fiainana mandeha tsara. Tsy izay ilay izy. Fa ianao manompo an'Andriamanitra iny mihitsy amin'ny fotoana iny mihitsy ny tena laza hoe hafa ny fijeren'ny olona anao, lasa be mpanenjika ianao, lasa be mpanaratsy ianao, lasa be mpifosafosa ianao, lasa manana fahavalo be da be ianao. Nefa ianao mieritreritra hoe ny fidiranao manompo an'Andriamanitra hitondra zava-baovao, hitondra fiadanana be nefa mitondra korotana. Ka izay ilay mila tsapantsika izay. Izay no mila takarintsika amin'ny tenin'Andriamanitra ity hoe aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho izy. Izany ianao izany aza mieritreritra hoe hatramin'ny nanomponao an'Andriamanitra dia tokony handry fahalemana tanteraka amin'ny fiainanao. Tsy ilay endriny ivelany no tokony ho jerenao hoe izaho izao nahanitra nanompo an'i Jesosy dia lasa nanankarena be izaho izao taloha tena tsy niteraka dia nanompo an'i Jesosy mety miteraka. Izany zavatra lôjika izany, zavatra tena misy izany satria tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao. Fa ny tsy comparisana antsika fotsiny indraindray ilay interprétation antsika amin'ilay hoe fanarahana dian'i Jesosy indraindray diso be ilay izy. Satria ny fanarahantsika dian'i Jesosy tsy midika fa mivada ho ny olana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika. Ary Jesosy tsy mamany olana indray mandeha eo amin'ny fiainantsika izany. Satria misy tenin'Andriamanitra ny teny misy ary hoe Andriamanitra ozy izy aza dia tahina loatra fa sao dia voky loatra dia lasa manadino anao. Hitanao izay? Izany ianao izany rehefa tena miara-dalana amin'Andriamanitra dia satrinao foana raha misy zavatra tsy ampy foana eo amin'ny fiainanao hitongianao eo am-potry ny hazo fijaliana. Hitanao zazakely mitongotongo sao indray dada, sa indray fotanana sao dada. Azonao vidiana indray mandeha iny kilalao rehetrarehetra fa ilay izy mba mitongotongo kely manontonay dado ary misy tomobile kely tiako be afaka aray volana ohatran'ny hoe dado misy kiraro tiako be. Azonao vidiana indray mandeha izany fa ilay mihainao ilay angotongoty, ilay talaony aminao, ilay maneho fitiavana mitaraina kely dia eo ianao ilay tena maneho fitiavana amin'ny tiako anao zanako fitiako anao izany zavatra izany. Izay no tena takian'Andriamanitra antsika. Izany Andriamanitra tsy tonga dia manome indray mandeha ny zavatra misy takiantsika fa tiantsika hoe hitohitra ve tsika mbola hangataka sa hoe nahazo kely dia niala. Nahazo kely dia niala. Sa hoe tena mitohy ihany ve ilay fahatokiantsika sy fametsahantsika an'izay hoe raha azoko ty androany manam-panantenana fa mbola meny tompo-panahy ty rapiso izany mitohy ihany lalako miaraka amin'Andriamanitra. Izay mantsy indraindray no mahadiso fanantenana ny olona dia mahatonga ny olona miverin-dalana koa raha ataontsika hoe nangataka vady izy azon'ilay vady dia adininy hatrany mandeha mivavaka satria nanina teraka dia rehefa niteraka lasa simokotra amin'ilay zaza. Tsy nanana fotoana intsony nandehanana mivavaka, tsy nanana fotoana intsony nandehanana monjy fivondrim-bavaka sy ny sisa satria ny zanako dia lasa prioritaire.
androany dia hitondra anao, dia hitarika ny sainao hoe iza ny larana voalohany amin'ny fiainanao satria izay mihitsy ny tena mpian'ilay mesazy androany hoe larana fahafiry ao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Satria raha ny zavatra ilainao no ataonao prioritaire dia raha izao fiainan'izao ihany no antentenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra isika. Tsy izao zavatra misy rehetrarehetra izao ihany ny tena fiainana, fa ilay fiainana miaraka amin'Andriamanitra mihitsy, ilay fiainana tsy hita maso, ilay fiarahanao amin'Andriamanitra izay no tena zava-dehibe. Fa tsy hoe mila fiara Jesosy dia iny ny fiara fa tsy tonga dia miemotra, na hoe iny ny fiara fa tonga dia mieboebo. Misy karazany olona mantsy ohatr'izany. Raha mena izy mieboebo, raha tsy mena izy miemotra. Tsy mihorom-paka ao anatiny izany ilay fanantenana, tsy mihorom-paka ao anatiny. Ka izay indrindra no mahatonga ny Jesosy miteny aza ataonareo izany aza diso fanantenana raha hoe tsy tonga ao izy hitondra. Satria raha jerevantsika tokoa ny fiainana amin'izao fotoana izao ry havana malala dia tsy nahitanao fa anaty korontana tanteraka tsika. Eny fa na dia tsika zanak'Andriamanitra raha dia mandatsa ny olona reno ny mpivavaka. Ilay fifadikana vavaka jereo ny fiainany. Ya, tena toy ny olona n'izany mihitsy tsika indraindray satria ny olona tsy mivavaka indray lasa lavitra. Fa ianao mandohalika manao fifadikanana lava mitaraina tsy makaiza amin'ny fiainanao. Satria tsy neto amin'izao tontolo izao mihitsy ngeny areny ka tsahatsika. Tsy neto amin'izao tontolo izao mihitsy ny lofilofotsatsika. Fa ilay any an-danitra any, ilay ao aorianan'izao tontolo izao mihitsy ilay fiainana ao aorianan'izao fiainana iainantsika izao no tena fiainana. Fa tsy ilay fiainana izao hitantsika izao hoe lasa niravaka volamena be, lasa manana trano be, lasa manana fiara be, lasa manja be. Tsy izay ny tena izy fa mandalo daholo izany zavatra rehetra izany ary mety ho miariarena ho anareo any an-danitra. Fa any tsisy mpangalatra mananika, tsy mety ho tsisy kalalao manimba. Fa na iodika avy na iodika avanana na tsara tahaka n'inona ny tranonao mety mbola enjera. Na tsara tahaka n'inona ny fiaranao mety mbola ho azona accident. Na tsara tahaka n'inona ny vatanao mety mbola haratra simba. Fa ilay fiainanao miaraka amin'ny Jesosy, ilay arena miandrianao any an-danitra any, izany no tena ilofilofosana indrindra amin'izao andro faran'izao. Dia tena mila mihitsy tsika mikatsaka ny arena any ambony fa tsy ny arena eto ambany satria ho levina tsy pely izao tontolo izao ary tena efa manakaiky izany. Tsy fantatra ianao na rehetra lahatra fa izaho manokana dia mahatsapa efa manakaiky izany. Dia ny ten'Andriamanitra eto dia miteny mihitsy izy hoe fa tonga ao izy hampifandrafy ny olona amin'ny rainy, ny zanaka vaviny amin'ny reniny, ny vinanto vaviny amin'ny rafozam-baviny, ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Dia ngambany mazava be amintsika izany teny izany. Ary minao fa tsisy ray aminao ka tsy anaiky an'izany ten'Andriamanitra izany satria ny ankonanao foana aloha no mivadika fahavalonao voalohany. Satria mpaminany tsy masina ataniny. Amoinke efa tena nanompo meloa ny ankonanao ianao nanaraka avatsy ariana. Fa raha ianao foana ny voalohany eo amin'ny ankonana hoe mitory filazan'ny tsara na ohatr'izany dia ny ankonanao foana satria raisiko ohatra fotsiny amiko mandeha miasa za avy nanao fifadikana avy mivavaka mpampiasa nefa tsy azoko ialana no mana fotoana na voalohany mamotika na voalohany nefa ny asako tsy azoko ialana. Ny olona manodidina anao ihany ny fahavalonao voalohany indrindra. Fa zao foana hoe tsy amin'ny olona ny ilanao sitraka fa amin'Andriamanitra. Dia izay ilay tsy tokony hadiso fanantenanantsika fa naninona ary hatramin'ny nandresako an'i Jesosy dia zao ny ady atrehako, zao ny ady atrehako. Satria raha mamaky tsika eo ambanimbany eo dia miteny izy hoe izay tiany ray na ny reniny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tiany zana ny lahy na ny zana ny vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay aloha zantsika kely aloha. Ia satria indray tokoa tsika dia tiana zany mihitsy ny zavatra mitranga hoe nanambady dia vadiko lasa tiako lavitra ka namiteny ary vadiko hoe ianao manomboka izao tsy mianatsira intsony ianao rehefa sabotsy. Fa tsika ianao mandeha metsena, tsika ianao mikarakara ny vatanao, tsika ianao manao an'izao. Dia rehefa lahady koa ianao tsy tiaka ianao fomaraina be mandeha manadio fiangonana na salama izany fa mila matory maraina tsika aroa. Toy izany ny vadiko ty tompo, ty ilay vady efa nangatahako taminao. Dia tsy maintsy akeko izy fa miala tsiny aminao fa fantako fa mikomprendre anahy ianao. Izay ny fahadisoantsika indraindray. Andriamanitra tsy mikomprendre antsika. Tsy, Andriamanitra tsy sentimental. Ka hoe indray eny ary fa dia atao izy mahafalifaly ny vadinao fa za miandreto foana. Non. Andriamanitra tsy sentimental velively mihitsy. Ka indraindray tsika ataontsika force antsika be fotsiny Andriamanitra ve tsy comprendre. Tsy comprendre antsika mihitsy izy satria ninazy rehefa zay dia zay. Iza ny tianao Andriamanitra sa ny vadinao? Ianao ve tsy manana fanantenana fa
capable hanome vady vaovaonao Andriamanitra raha toa ka tsy tia an'Andriamanitra io vadinao io. Hira anankiray. Anisan'ny tena mahafinaritra anahy ilay hirany am-pifety ilay hoe valiteny. Hoe raha tsy hay ianao izy dia izao tsy arakitsika satria ny anazy ny fianako ny biaozy ny fianako efa natokako an'i Jesosy. Fa raha tsy azy kosa ianao izy ka hanompo azy dia masontsika roa ny ifalaika. Izany hoe petraka foana ilay tenin'Andriamanitra hoe vavaray saina iray ny arahana manompo an'Andriamanitra. Ka ilay vadinao raha manery ianao na ny ray aman-dreninao na ny zanaka ianao na ny mpiray-tam-po aminao manery anao tsy hivavaka satria eritreretin zareo fa ho zavatra ombanin-javatra izany mivavaha mangingina fotsiny anatinao any fa tsy ilaina makany am-piangonana, tsy ilaina mianana tsira, tsy ilaina manao asa soa, tsy ilaina manao an'izao, tsy ilaina manao an'izao, tsy ilaina manao an'izao. Iza no ekenao teny? Iza no ekenao teny? Iza ny larana voalohany eo amin'ny fiainanao? Ny olona manjara raranao ve? Misy ny zavatra tena hoe tsy ahafahantsika manohatra. Ohatran'ny Paoly sy Silasy tany an-tranomaizina ny teny hoe voakedra manodidina izahay nefa tsy tery. Very-hevitra izahay nefa tsy mamoy fo. Tena ny gaza tsy afaka nanao n'iny izy donc tsisy azony atao fa fatotra na ny tongony na ny tanany fa kosa mbola nanana fotoana izy niterana. Fa ianao raha mbola nananao ny fotoana ka na izaniza koa ny eritery anao na izaniza koa hibahanao anao dia aza rara iny, aza esana saina fa atao foana ny fanompoana. Fa raha ohatra kosa tena hoe tsy fotoana mihitsy na hoe misy fandaminana tokony atao, raisiko ohatra hoe ianao amin'ny toeram-piasanao misy ny fandaminana hoe androany na dia tsy tokony nataonao ary ilay zavatra misy ny urgence tsy maintsy ataonao iny dia amin'izay fotoana izay koa ianao tsy afaka hitsipaka be. Hoe za fotoana andehanako hivavaka izao fa za tsy mahavita an'izany sisa fa misy tenin'Andriamanitra koa ny hoe ianareo mpanompo manike ny tomponareo. Io tenin'Andriamanitra io tsy micontraduire ny anankiray fa misy foana ny équilibre. Hoe raha miteny an'izao izy amin'ny ato, miteny an'izao izy amin'ny ato. Ka izay ilay mila arahantsika tsara ilay izy fa tsy hoe arahana ara-baky teny be fotsiny na hoe anaovana bebe saina be fotsiny. Satria raha tsy Andriamanitra mihitsy momba antsika dia tsisy ninona ho tanterakantsika eo amin'ny lalana izay rahantsika miaraka amin'Andriamanitra. Satria raha nitenenina ny mpianatra hoe mijanona aloha ao Jerosalema mandra-pandray anareo ny fanamasina. Ka raha tonga ireo dia nandeha nitory filazantsara tsy nisy fanamasina raha niraraka tany fotsiny ny fitoriana nataon'izy ireo. Fa mila ianao aloha miandry hoe tena nandray fanamasina ianao izay ianao vao nandeha ianao izany miara-dalana aminao ny tompo. Ka misy fotoana koa eo amin'ny fiainantsika rehefa miteny Jesosy hoe mijanona eto aloha ianao ka na mafy na mora dia mijanona eo izany toerana misy ianao. Fa rehefa miteny izy tsy maintsy mandeha ianao, andehana fa ombanao dia mandeha ianao fa mombanao foana Jesosy. Fa tsy azo atao koa indraindray ilay manao be saina fotsiny na manao atery fotsiny hoe izy tiako ihany io, za indray zao za zao fotoana hivavahako fe zao dia za hoe ataonareo manjatsy ianao an'izany fa za dia hivavaka. Dia rehefa avy eo ianao voadona dia any amin'Andriamanitra ianao nitezitra hoe fa nanina ary ny tsy narovan'Andriamanitra sao very asa nefa noho ny amin'ny mivavaka na tonga na tsy nandeha ny asa. Ao misy andro izy mipitory teny hoe ny zavatra dia mba masoandro dia misy fotoanany avokoa. Ao ny andro anaovana an'izao, ao ny andro anaovana an'izao, ao ny andro anaovana an'izao. Miraharahantsika ihany koa izay fipetraky ny zavatra rehetra satria tsika mbola eto tany fa tsy efa any an-danitra. Fa rehefa any an-danitra tsika dia asa hafa mihitsy. Fa tsika raha mbola eto tany mbola nofy sy raha mbola miaina amin'ny lalàn'ny tany dia misy koa ny lalàna izay tsy azontsika ialana mihitsy fa tsy maintsy arahantsika hatsakany sy handavana. Satria izy eto dia miteny hoe raha misy olona ozy tia na zanany na vadiny io na ny ankohonany na ny ray aman-dreny io mihoatra noho ny fitiavana n'Andriamanitra dia tsy mendrika ao an'Andriamanitra izy. Satria miaraka amin'i Jesosy dia tena hoe efa manadio ny mombanao tanteraka mihitsy. Hitantsika tsara efa samy nahita ny film Jésus de Nazareth iny tsika ho hitantsika tsara ny fomba fiantsony Jesosy andreo mpianany. Tonga dia samy niala tamin'ny asany aby izy ireo ary nanaraka an'i Jesosy. Izany hoe tsy misy mbola niteny meo ray volana aloha esako mafy dia hanangom-bola dia ho an'ny ray aman-dreniko, ho an'ny vady aman-janako dia hanaraka anao rehefa avy anao. Tonga dia nandeha izy ireo vao niantso Jesosy dia nandeha. Dia ohatran'izay koa tsika aza manany amin'izay hohaninao na amin'ny ainao na amin'ny ankohonanao na amin'ny asanao ninona fa apetrao amin'i Jesosy ilay izy. Fa na iza hiala na iza hijanona na iza hanampy na iza hikontra dia mahery ilay ao anatinao noho ny amin'izao tontolo izao. Donc tsy maintsy mivoaka mpandresy foana ianao amin'ny ady rehetrarehetra izay atrehanao raha toa ka Jesosy mihitsy ny ataony laharana voalohany eo amin'ny fiainanao.
larina voalohany amin'izay rehetra ataonao. Zany indrindra ny antsony sy mazava-dehibe ny hoe vao mifoha ianao dia mivavaka, satria tsy fantatra ianao izay fandaharam-potoana anao eny tsy eny mety hoe amin'ny 10 fotoam-bavaka ianao miaraka amin'ny mpiara-mivavaka aminao nefa nisy asa tapoka tsy maintsy ataonao na nisy zavatra nitranga tapoka efa mivavaka ianao maraina, efa napetsaka ianao tamin'i Jesosy ny andronao hain'i Jesosy mitantana anao mitondra anao mandritra ny tontolo andronao. Tena zava-dehibe mametsaka ny tontolo androntsika eo am-pelatanan'i Jesosy mba ahafahana mandamina sy mandrindra amin'ny programantsika rehetrarehetra momba sy mitantana antsika ihany koa mandritra ny tontolo andro izay iarahantsika aminy. Eo amin'ny 9:30 izy dia miteny hoe ary izay tsy mitondra ny hazo-fijaliana ka tsy manaraka dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny aina no avery azy, ary izay mamery ny aina no ny amiko dia ahazo azy. Miara tena misy hazo fijaliana tokoa iaretana ary raisina isan'andro fanarahana an Jesosy. Tsy mampatahotra anao akory izany sanatria hoe mampihemitra anao fa tsaroa fa tsy mizaka hery an'izany hazo fijaliana izany ianao, fa Jesosy tsy hanome zavatra tsy zakanao. Fa misy ny anjara hazo fijaliana izay tsy maintsy zakaintsika ihany koa solony ny zakainy hazo fijaliantsika, satria tsy maintsy mandalo amin'izay tsika. Izy ny efa nandalo tamin'izany dia Jesosy Kristy foana ny filamatra, Jesosy Kristy foana ny fitaratra, dia izay lalàna nalovan'i Jesosy lalàna lalovantsika koa. Ka tsy galontsika kristiana raha toa ka mandalo hazo fijaliana isan'andro, fa zao hoe asiako mafy ny tenako mangana fa andreo efa nitory tamin'ny hafa, nefa za kosa ho lava. Itsika izay mitory filazantsara efa natsoin'i Jesosy. Tsy mora ny andetrehantsika ary na sazy miantra amintsika chaque fois tsika manota mafy lavitra noho ny anjentilisa sy ny tsy mahalala an'Andriamanitra, satria isika efa mahalala. Ka noho izany indrindra aza reraka mitondra ny hazo fijalianao io. Fa hitan'i Jesosy eny io fa ngataonao fa enao rery mizaka an'io, hitan'i Jesosy eny io fa manana fotoana ny Jesosy, dia mila koa izy mahafantatra hoe hiaritra venao sa hialan-daharana, satria izay mantsy navoan'ny zanak'Israely zanak'Israely tsy mba nahary-pery fa dia memimenina lava izao dia niodikodina dia farany ny akabeaza maty tany anefitra tsy tonga tamin'ny tany izay nampanantenan'i Jehovah azy. Ka ianao maherezy ianao mitondra ny hazo fijalianao isan'andro, fa mametoika anao ny tompo fa raha noho ny amin'i Jesosy ny zakanao an'izao opa, latsa, eso, endrika fanaratsiana rehetrarehetra izao dia mijoroa ianao fa tsy anao ny ady fa an'i Jesosy. An'i Jesosy ny ady amin'izay fotoana izay. Hoentiny hazo fijalianao, aloha hiteny izay hiteny, aloha hanaratsy, aloha hanendrika izay hanendrika, fa Jesosy no hiady. Izaho izy ny andrafy an'izay mandrafy anao, ary izany no hiady amin'izay miady aminao, ho rafiny izay rafinao, hanozona an'izay manozona anao, hitaha an'izay mitaha anao. Zany io Andriamanitra ivavahantsika io. Andriamanitra tsy miangatra io, fa zany io Andriamanitra ivavahantsika io, izay hitaha an'izay mitahantsika, handozona an'izay manozona antsika. Ary raha nohony amin'Andriamanitra nitondranao hazo fijaliana ka mety haveriny ainao mihitsy. Azo am-potoana iainantsika izao moa zany tsy dia misy intsony, misy fa ny tsika tenena hoe en général zany ohatrany tsy dia misy intsony misy famonoana kristianina faobe, ohatrany misy tamin'izany hoe tonga dia tapahan-doha, ripetera atao hatramaizina sy ny sisa ary Paoly nataon'izao ery Stefana ny toram-bato. Amin'izao misy ihany any faritrano fa amin'ny ankapobeny zany tsika amin'izao efa manana fahalalana mivavaka amin'Andriamanitra, fa manana fahalalana mitory filazantsara, manana fahalalana manambara ny tena fahamarinana mikasika ny tena sitrapon'Andriamanitra marina. Ka noho izany indrindra ny tokony hijeroantsika, andehanantsika, hanaovantsika an'izay mety rehetrarehetra mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahaolanitra, satria ny fanjakan'i Jesosy ny fiainantsika dia tsy eto amin'izao tontolo izao tia, fa mbola ho avy ny fotoana izay andraisan'i Jesosy antsika ka iainantsika amin'ilay tena fiainana feno fiadanana. Ka aza atao mahagaganao ary ny adetrehanao, ny tebiteby, ny olana maro isan-karazany, ny adetrehanao ety amin'izao tontolo izao ity. Fa tsarovy ny tenin'i Jesosy fa hoe ety amin'izao tontolo izao izy nahitanareo fahoriana sy fijaliana, nefa matrika fa izaho efa naharesy an'izao tontolo izao. Zany ny tenintsika ampahaizana anao amin'izao fotoana izao hoe tsarovy fa Jesosy efa naharesy an'izao tontolo izao.
izy na efa niady atrehanao rehetrarehetra efa nentin' Jesosy daholo, efa nentian'i Jesosy daholo. Fa zatsy ianao mety hoe mandalo azo fijaliana, mety hoe mandalo sedra, mandalo olana, mandalo an'izao zavatra mitranga isan-karazany zao nefa tsarovy. Fa izy koa efa nanome toky fa izy efa naharesy an'izao tontolo izao. Ka noho izany indrindra ny tokony tsy akivy anao. Tovilarana voalohany foana Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary aza dia manantena be loatra hoe nanompo an'i Jesosy vao mahay mikorotana amin'ny fiainako fa miroso foana mivoaka mpandresy foana ianao satria tsy anao niady. Raha toka noho ny amin'i Jesosy no izakanao azo fijaliana, no izakanao olana, dia tsaroa fa izy no miady an'izay. Izay mihitsy no voasoratra eo hoe raha noho ny amiko no averin'ny ainy dia vovonjy izy amin'izany, ho azo ny any izany. Ka tia ampahery anao androany hoe miroso ka aza malaina, mitsorina amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia mahereza azony mafy Jesosy fa hivoaka mpandresy foana ianao amin'ny ady rehetrarehetra izay atrehanao satria izy no miady fa ianao mangina. Dia aza atao sakana, mety eza koa tahaka ny Abrahama hoe na dia nangatan'Andriamanitra ho atao sorona raha Isaka dia tsy nataony sakana izany satria fantany fa mbola manana pouvoir Andriamanitra hanome zaza vaovao azy, tsy ho anao ihany koa. Na inona mety hoe tokony hanaovanao choix amin'izao fotoana izao hoe ny olontsiko ve, ny vadiko ve, ny zanako ve, ny rafozako ve, ninona dia mety eza foana metraka ny choix-anao hoe Andriamanitra ny ano larina voalohany eo amin'ny fiainako. Ka sitrapon'Andriamanitra ny andianan'ireny olona ireny miala eo amin'ny fiainako dia alao izy andeha. Fa raha sitrapon'Andriamanitra ny hijanonany, satria tsaroa fa rehefa tsy eo ampamonona ny Isaka i Abrahama dia niantso Andriamanitra avelao. Fa iny efa misy sorona miakatra avany. Fa efa hitako izao fa tena tia ianao ary tena mankatoa. Indraindray ireny ady antsika ireny dia fizahan-toetra satria tia ny tompontsika tena hoe antoraka aminy, tia ny tompontsika tena hoe ametraka an'izay hoe hain'i Jesosy atao ny zavatra rehetra. Ary izy dia manambara an'izany mihitsy hoe ino izany Andriamanitra no vorehetra hozy. Misy zava-mankagatsiako va an'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Ka io olana sedrainao io ady atrehanao io dia aza atao sakana ampihemitra anao fa miroso foana fa miara-dalana aminao ny tompo. Dia mahereza indrindra tovilaharana voalohany eo amin'ny fiainanao Jesosy dia ho hitanao fiovan'izany fiainanao izany. Ka na mandalo inona ianao na mandalo inona dia hitanao fa hanam-piadanam-po, hanana fifaliana foana ianao satria falifaly lalan-dafa ny miaraka amin'ny tompo. Ary misy fifaliana tsy azo vidiana ho an'izay manara-dia any Kristy. Dia mampaherana indrindra amin'ny anaran'ny tompo dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa ny fampaherezana sy ny fiadanana kosa dia ho amintsika tsirairay aby. Jesosy Kristy matokotoko izay ary mino tsy manantena anao fa ianao no mianjoana fa izay mangina. Hitanao ary tsisy miafina aminao ny adi-po, ny adi-panahy, ny adi-tsaina amin'izao fotoana izao Jesosy. Hitanao izany ary tsisy miafina aminao. Matoky anao zahay fa hampandresy anay ianao ary ianao nefa miady amin'izay miady anay. Ianao nefa mandravy an'izay mandravy anay. Ary ianao koa nefa manisy soa an'ireny olona izay manisy soa anay ireny. Ianao no manozona any olona izay manozona anay ary mitaha an'izay olona mitaha anay satria Andriamanitra tsy miangatra ianao fa tena Andriamanitra mitsara, marina ary feno fitiavana. Dia misaotra noho ny amin'ny fampaherezanao Jesosy. Misaotra fa tsy hampanay tokoa androany hoe tsy hoe fifaliana foana na fiadanana foana miara-dalana aminao fa tsy maintsy mandalo ady tokoa nefa ny ianao efa mampanantena fa ianao efa nandresy an'izany ka hampamoaka anay ho mpandresy ihany koa. Misaotra Jesosy Kristy. Voninahitra dia atolotra ho anao irery ihany. Lefatra amin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Misaotra Jesosy malala. Amen. Mahereza tianao Jesosy. Ainy tompo indrindra tompo.